toato dia lasa manomboka miverina ndray. Asa ny zavatra ny ainana tany amin'ny 400 taona lasa tany ny amin'ny hoe nareo ampovoany eo, nareo any amin'ny sisiny any, dia miverimberina zany ny resaka foko, manomboka miverina misy mivoy indray izy io amin'izao fotoana izao. Dia izay zany ilay somary ohatra ny manahirana sofina, dia mahalasa ny saina, dia mamperitreritra fatratra mihitsy ny amin'ny hoe fanahoana, satria ny antony dia hoe ao anatin'izao vanim-potoana irisahana, irosoana, itozona, ametrahana an'ilay hoe fanavaozana izao dia miverina zany. Verina zany hoe ny merina, ny gotier, dia lasa voatonontononao daholo, dia malasa saina mihitsy ilay izy ritahiana kely hoe mbola zany ve, nde ataontsika hoe argument zany ny amin'ny endriky ny faneho-kevitra atao zany, ary olona everina fa mba nandia fianarana ihany ary mba nandalina ihany no mamaneo sy miteny an'ilay izy, dia lasa mihitsy ny saina eritreritra ny amin'ny hoe fanahoana no miverina amin'izany zavatra efa tokony ny oarana zany isika eto Madagasikara, isika mihitsy ve nijovonina ny andingana an'ilay, satria dia efa resahana foana fa i Madagasikara dia tokana matany ary isika dia nosy, tsisy firenena hafa mifanila amintsika fa tonga dia ranomasina zany no manodidina antsika eto, dia teny tokana malagasy ofisialy. Dia eo zany ilay izy hoe fa maninona zany no tonga amina zavatra ohatran'izany amin'izao fotoana izao, ary izay indrindra motsiny no mba tiana mba iresaresahana mba isotonana kely amin'ny ataontsika hoe saina manatari-dresaka, mba isotonana ny saina maneritreritra amin'izao fotoana izao hoe ao anatin'ny fotoana tokony hanambarana ny hery, ao anatin'ny hoe miara-mihevitra, dia miara-manatotosa, dia zany manatanteraka ny zavatra hoe tena everina fa aso tsika mianakavy dia ilay malagasy zany zay zany no tena tokony olanina. Dia eto zany lasa ohatra nitady hivadika hoe fanao terikio ampandriana, dia tady hifampizarazara hoe nareo any dia zay aty sy ny sisa zany, dia tena hoe irosontsika ity ve ritahiana kely sa ahoana, satria mbola ny fiarahamonina malagasy ihany ngeny no efa nilaza fa izay misarasaraka dia fasika, fa nitambatra ihany dia vato. Iza moa no ahazo tombony ao anatin'izany resaka hoe fampizarazarana, fanavakavahana, fanilikiliana, dia mbola iverina amin'ny zarazarao anjakana ndray ve zany ilay fandehantsika eto, dia tsisy ahazo tombony amin'izany raha samy gasy zany, fa ny vahiny no ahanararoatra, ary lasa ihany ny saina hoe nisy moa faneho-kevitra zany tao anatiny atao hoe fanadihadiana nga hoe amin'ny nataona piraitandrazana ny amin'ny hoe misy hery hafa avy any ivelany any manao zay ampisamasamaka atsika eto, dia mimandaitra ve zany le izy, misy andairana izy ve tsika eto, sa manakory manotonga zany faneho-kevitra araka nambarantsika teo zany hoe lasa mirona makany amin'ny tsy fampitambarana. Ary eo indrindra no tokony hijoron'ny atao hoe ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny dia zay nijoro amin'le hoe aso ny taranaka, ny amin'ny hoavy ny taranaka, ny amin'ny ataontsika hoe sy ny firaisakina, ny amin'ny hoe andrary indray ny fihavanana. Dia ndretraretra zay zany le hoe fotoana ihany koa rehefa miresaka ray aman-dreny moa zany tsika ny eo dia misy sokajo maro eo ny eo anivon'ny fiarahamonina, eo zany ny mpitatana ny firenena, satria raha ny constitution tsika misy ihany koa dia garant de l'unité nationale izy, dia ny filoha marina aloha fa ny filoha vaofidy ny tena resahana ao anatin'ilay izy raha constitution, kanefa mandra-pifidy izany dia manana didy lehibe hitandro any maha-iray sy izay le ataontsika hoe firaisankina ny firenena izay, ny mpitondra ny firenena, dia eo ihany koa manana didy amanandraikitra an'izany reo ataontsika hoe ny autorité morale ny tena voarazy eo moa zany ary ny fanatin'izay ataontsika hoe raha nisy hatramin'izay dia ny FFKM zany, ary somary nangingina ihany moa zany, tsy dia nahinoana feo loatra ny teo anivon'izany ataontsika hoe autorité morale na ny FFKM zany tatoato, kanefa mino isika fa tsy dia olona na hoe sokaja na hoe rafitra natao hiteny matetika ihany koa zany, kanefa zany dia tokony hiteny amin'ny fotoana dia sanatria hoe
ao anatina kion-dalana na fotoan-tsarotra ny firenena lalovan'ny firenena dia mila mijoro tokony hoeno ny ray aman-dreny amin'izay hoe hitari-dalana. Asa hitaina kely raha ohatra fa voninao mbadibady keo le vahintsika aloha dia mba jerena kely izy dia ampidirina fa ndraindray izy mety efa tonga ho ihany dia ao raisitsika fa manohy ny tafitsika manatin'le izy ny amin'ny hoe fotoana zany zao mba tsy isin'ity hoe savoritaka rake-hevitra amin'izao moa ny fampiasana nytony ataontsika hoe réseaux sociaux tony manahirana dia manahirana satria dia mifangaro ny abobo, ny atsanga, ny fanakorontanana, ny vaovao tsy marina, ny fanereberebena, ny fanakorontanana tsy resahana tsony ny famingafingana fa vitsy no manovy zava-tsoa zany ao anatin'le izy dia eo zany no tsy maintsy amerimberentsika n'le amin'le izy hoe fotoana antsina ihany keo amerenana ambala ao anatin'ny hoe valan'ny fahamarinana anjany hitaontsika hoe ny fampiasana nytony ny réseaux sociaux itony zany eo ny lalàna moa zany dia misy natao hampiatra an'izany dia miandritsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiampiarana zany lalàna zany amin'ny fampiasana nytony réseaux sociaux itony dia tsy voatery ho fanenjehana fa tokony ho fampitaizana ihany keo eo koa ireo rafitra maro samihafa dia miasa ho amin'izany ve sa mbola zavatra hafa ihany koa no manahirana fa araka nambarantsika teo dia fotoana angam'izao ny irisana itenenany ry ray aman-dreny misy eto mantsika tsy tena mbola misy le atao conseil des sages fanasana tsy zany mety mipetraka koa fanontaniana ka nitoeran'ny ray aman-dreny mihitsy ny ohatrany manahirana ny sasany amin'izao fotoan'izao ry Brito ka raha iteny ary izy ary ohatrany fambany teny ihany kanefa atao zay miteny laingosana le laingosana amin'ny teny moa zany ohatrany hoe voataritarika arisy ary voatiela koa mety misy manao référence n'izany tokoa ohatrany nahazo an'ny ray aman-dreny raha makavelo zany teo hoe vahoana kosa moa zany satria misy sehatra ivondronandreo totsika hoe ray aman-dreny olobe efa nanana ny toerany ny asa manandraikitra sy ny zavatra nataony teto amin'ny firenena dia raha ohatra izy afaka ny hoe mba miala sasatra reny mba hoe efa navitana namindra ny fanilo ary matoa reny mbola tsy tafandrimandry mba hoe efa mba hipetrapetraka amin'ny fisotrondronao dia mbola mahatsiaro manana didy zany amin'ny firenena dia mbola maneho ny heviny zany professeur Ralson Roger ary professeur Raymond Randier ry général Ramakavelo maro tsy voatanisa izy ireo ka nefa ny zavatra mijanga tokoa tato ato dia ohatrany hoe aza inona le fiteny tan'ny pikabary tongobolo izy dia voatapam-bava zay le zavatra mitranga dia ohatran'izany zany fomba famakina anankiray zay fa fomba famakina faharoa ihany koa dia hoe ny miteny iny ary zavatra nisan'ny tolomana sy ny matomatesana ary nafoizany aina ary ny latsahan'ny raha tao anatin'ny tolona farany teo ny amin'izay le hoe fahalalahana maneho hevitra zay fa tsy ny rehetra hoe toute vérité n'est pas bonne à dire hozy ny voasa ny marina rehetra tsy filasa fa nandray rehefa miteny matetika ihany koa dia mbola misy teny frantsay ihany koa amin'ny serasera le hoe trop de com tue la com zany hoe rehefa be loatra zany ny serasera zay atao dia lasa mahaveriny soa zay le hoe raha lava ny teny dia veriny iny dia raha lava koa ny bozaka na ny ary dia veriny kisoa zany ka fomba fitenenana moa zany fa sanatriny vava tsy hoe kory iny dia zay le izy hoe ny tanora moa misy manadroadro alay zay miteny foany titinina dia zay le izy lasa ny votoatin'ny zavatra tianao resahana dia tsy tafita intsony ka mety zay iny mafe an'le hoe ny fefika dia tsy ao anatin'le hoe mpiteny matetika fa misy fotoana izy hitenenany ary ao anatin'ny fotoana hitenenany dia tena afatra amin'ny mafonja zero moa zany tsy dia tena manana an'le hoe ahoana ny fampiarana zany zavatra resahany zany ao anatin'le izy fa amin'ny maharay aman-dreny dia heverina fa manoro manitsy mananatra raha ohatra ka arakarak'ilay tranga miseho manahoana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao dia io raha ny ako tanteran'ireo totsika hoe média frantsay amin'izao fotoan'izao dia ohatrany efa manomboka ohatrany matroka mainty ny tableau raha resahana zany amin'le hoe fahalalahana
eto Madagasikara de voiziny zareo mafy moa zany am'izao fotoana zao mikasika ny tranga zay miainga am'ireo mahazo an'ireo tanora ao anatin'ilay hoe GNZ zay nany hevitra hita teny amin'ny tambazotra sosialy raha anisany mety hoe vitsy izy azony saina amin'ny ratsan-tanana fa ny amin'ny votoatin'ny zavatra resahana dia nomeny reo ataontsika hoe médias occidentaux ampleur zany hoe tena voiziny mafy mihitsy ao anatin'le hoe en danger zany misy ambana be matièrana démocratie ny fahalalahana eto Madagasikara indrindra amin'ny atao hoe fahalalahana maneho hevitra am'le hoe zay miteny de atratran'ny fampiororona zay mihitsy moa zany le resaka mandeha am'izao fotoana zao ary fampitonga hatrany amin'ny fampiasana hoe manao extorsion satria tereny ianao zany iteny ny zavatra na hoe iaiky ny zavatra tsy voatery fanaraka amin'ny saina maneritreritra zany zao le zavatra misy am'izao fotoana zao ry hitaina kely ary eo no mahatonga antsika manao an'ilay taridresaka hoe raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia tokony heritreritra zay le hoe fa inona ary zany tena mampiombona antsika ity fa inona zavatra mampiombona antsika ity no mandeha lasa mivoy ny resam-piaviana fa inona zavatra mampiombona antsika ity no tonga am'izany hoe lasa ndray mandeha zay maneho hevitra lasa ohatrany hafahafa ny andraisana azy dia ny tanora ihany koa de reny ny zavatra misy de misy ny manararoatra an'le izy ary mivoy an'le izy amin'ny lafiny hafa manome endrika ratsy ny zavatra misy eto Madagasikara koa satria efa miatra ny eto ny vahintsika ry tena kely dia raisitsika izy de lorana ny araba ihany koa be ny tanàna izy be ny tanàna voafidy tany amin'ny faritra Moronmani tany anatin'ny commune Mbatomarina Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina miara-manao Andriamatoa be ny tanàna tonga amin'ny vahiny eto amin'ny Top Radio miarahaba ny technician miarahaba ihany koa namana Roland mpanao mpandrindra ny fandaharana dia miarahaba ny mpihaino rehetra manerana ny Madagasikara ary surtout satria mandeha any amin'ny réseaux sociaux ihany koa ngamba ny izao fandaharana zao de miarahaba ihany koa ny mpihaino rehetra any ivelany eny ary de makasitraka anao satria de isan'ny fivaniarana vaovao indray ty amin'ny taona ty ngamba raha ohatra ka zay no malaza azy Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina fotoana vitsy herinandro lasa zay na ahitana anareo nivory tetsy amin'ny bypass tetsy aloha ngamba zay tonga de anomboako azy satria tao amin'ny anatin'ny fotoana iny de nisy fanambarana nataonareo vondrany be ny tanàna manerana nosy solitena moa ny tena tonga teto zany avy amin'ireo faritra rehetrarehetra eto Madagasikara herinandro ty arina raha ny votoatin'ny fandahara ndray ny fanambarana fo izay nyvakin'ny filohan'ny fikambanana be ny tanàna zany be ny tanàna napita tafika Andriamatoa Rado Raparavelona ny amin'ny hoe isy fangatahanareo eo amin'ny mpanatanteraka zany eto amin'ny firenena de ny filohan'ny fanavozana ny republika raha tsy diso ihany koa de nisy prime ministre satria raha ny tetiandro de tokony ny fatena amby folo sy ny faefatra amby folo ny volana teo zany tokony natao zay fa hoe nisy fiamorana kely noho ireny zavatra nitranga lamina teo amin'ny fitondram-panjakana herinandro ty orina Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina fa totosa ve fa nisy ve le feonan'izay ary inona no afaka mba ifampizarana amin'ny mpihaino satria mety maliny zany voalohany indrindra aloha dia ngamba ny mamelaha kely hanazava fofohy hoe inona ny antony ny siny zay tokony hoe fangatahana fiaonana amin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana izay Republika ny Madagasikara sy ny Andriamatoa Premier Ministre ny gouvernementa izay tamin'ny ray volana lasa mahery teo zany de nisy ny communication natao taminay be ny tanàna hoe isy ny fiaonana amin'ny Andriamatoa Premier Ministre sy Andriamatoa PRM dia hoe tonga eto ny 12 avril ka izay antony zay no antony natongavany be ny tanàna teto satria efa nivonona tamin'izany ny sainy ny be ny tanàna rehetra dia rehefa nihemitra moa le izy noho ny atony ara-teknika avy eo amin'ny mpitondra fanjakana dia rehefa nihemitra le izy dia nizotra ihany ny fiaonanay be ny tanàna solitaigna isaky ny distrika dia tonga teto ary nanapa-kevitra ny ana fanambarana tamin'ny mpanao gazety
mba handraisany tompona andraikitra voalohany dia Andriamatoa PRRM sy Andriamatoa premier ministre ny andrasana anay tamin'ity herinandro ity, kanefa moa atreto dia mbola tsy nisy zay atao hoe valiny zay atao hoe hetahetanay be ny tanàna zay, satria maro de maro tokoa ny zavatra tokony fampiresahana amin'ny Andriamatoa filoha sy premier ministre, satria be de be ny zavatra manahirana anay vahoaka ifotony be de be ny zavatra manahirana ny vahoaka taritinay any ifotony ka izay no hitadiavana vahaolana ka ilaina ny atao hoe fampiresahana amin'ny vantana amindreo tompona andraikitra ireo fa io moa miakina am'zareo ihany fa tsy miakina aminay fa ny anjaranay dia ny mampita hafatra ary fiangaviana fa tsy manery akory, ary zay no maha tompona andraikitra mpanatanteraka voalohany any tenanay zay solotena ny Andriamatoa filoha ny fanavaozana eny fotony de ny be ny tanàna, satria ireo ny mpanatanteraka fa tsy hoe akory mpanao lalàna ka hitondra hetaheta fotsiny. Zay ngapandle fotoana zao mety afatarina tokoa, satria inona marina ny tena olana mitrangy eny anivony, satria tao anatin'izay tokoa 5 volana ao anatin'izao isiny fanavozana zao. Raha ny anankiray fotsiny zao ohatra tsy fantatro hoe tamin'ny lalàna fehany teti-bola-panjakana taona 2024 dia raha miresaka ny etratany sy etratany dia nalainy ny fitondram-panjakana zany ny malala ny direction générale antany ny etra ny vakanan'ireo etra tany sy trano teny anivon'ny commune. Tao anatin'ity lalàna 2024 ity dia naverina ho any amin'ny commune. Manahoana ny ataontsika hoe fampiarana zay Andriamatoa be ny tanàna, misy fasarotana ho anareo ve nisy fiatraikany teo amin'ny ataontsika hoe fampandehanan-draharaha sy ny atao asa fampandrosana teo anivon'ny commune ve raha ohatra ka io tranga anankiray io? Voalohany aloha dia nisy tokoa zay atao hoe enlèvement zay atao hoe mahakasika an'izay atao hoe hetratany hetratrano iverina ny amin'ny fanjakana foibe zay tamin'ny taona lasa iny, ka ny mahafaly anay moa zany dia hoe naverina aty aminay ilay aty aminay be ny tanàna fa tsy hoe aty aminay izy le izy fa so de misy mandray zavatra hafa ndray dia naverina aty amin'ny commune zany ilay izy ho an'ny commune Ambatomarina dia efa nisy ny recensement nataon'ny atao hoe projet matoa tamin'izany fotoana zany ka tsy vita ny atao hoe lamina atao hoe saisie sy ny sisa ny fandaminana azy dia efa vita zany ny anay ary efa vita validation teo amin'ny contribution ny taona, satria efa nisy taona maro tsy nangalana hetra ny vahoaka tao amin'ny commune Ambatomarina dia efa vita toto zay fa ny fizarana an'izay sy ny hoe fetra tokony anaovan'le olona n'lay atao hoe fandoava-ketra zay dia amin'ny atao koa manombonomboka amin'ny volana mea na atao atsasatsasany eo atao 2 volana eo zany ny anomezana délai ny olona hanangonana an'izay. Zany hoe ho anay manokana zany dia zava-dehibe ho anay zay, satria mba hahafahana mamerina tamberina andraikitra any amin'ny vahoaka ifotony, satria io hetra io dia ny famerenana an'izay atao hoe tamberina andraikitra zay, ny fitantanana an'izay mangarahara no tokony hazava tsara amin'ny vahoaka de mariska ny vahoaka ny andoha hetra, fa raha ohatra ka tsy mangarahara kosa lay izy izay no mahatonga an'ilay olona lasa misalasala amin'ny fandoava-ketra. Fa ho an'ny tanan-dehibe moa de fa mandeha routine lay izy, satria hitan'zareo mivantana ilay atao tamberina andraikitra miverina any amin'ilay izy. Fa ho an'ny commune atao hoe ambanivohitra na ny deuxième catégorie reny ary dia sarotra de sarotra ny mandresy lahatra ny olona, satria ina ny antony voalohany tsy tsapany lay fiverenany tamberina andraikitra ho any amin'ny toerana misy azy izay mihitsy no mahatonga anay manome atao hoe sensibilisation isaky ny manao fivorinana midina any fotony isaky ny fokotany de manao sensibilisation hoe ny fiangonana no mandroso de ny fandoava-ketra raha ohatra zany satria zay le teny hoe apahafolo-kareny sy ny sisy hanasoavana lay atao hoe trano-piangonana de ny mpivavaka ao aminy mampandroso azy. Ary namezako ohatra anankiray moa zany tao amin'ny atao commune zay tantaniko misy atao hoe rano
ranoazy avy any amin'ny atao hoe famatsimbola avy any Amerika zany dia ny zavatra nyteneniko de hoe ity zao dia ambikota ny hetra ny États-Unis no alefa ty amintsika hanapinatsika hanomezana rano fisotro madio atsika satria zay mihitsy le principe itondrasana le izy hoe efa ampikotan'zareo fa tsy hitan'zareo mihitsy ny asina n'lay atao hoe vola-ketra tamberina ndraikitra dia lasa manampy izy firenikafa izay zavatra zay no tokony ho tsapany atao hoe indrindrandrindra fa ny commune zay tantany koa mba samy handray andraikitra ny vahoaka ifotony ary ny fitantanana no atao mangarahara mba hisiny fangararana tanteraka sy hisiny fampandrosoana ifotony izay moa ny zava-dehibe fa eto zahay dia ny olana fototra mianjady aminay commune de ity be de be olana iombonanay atao hoe commune rehetra any ambanivohitra na andrenivohitra raha mbola atao hoe mety ianjadiny zany surtout ho anay commune any ambanivohitra de reto ny zavatra olana voalohany dia atao hoe tokony hanana ny toerany hanana ny lanjany zany be ny tanàna zany sy ny commune izany satria raha tena tiatsika ny ampandroso any Madagasikara dia ifotony raha anao trano anao tsy maintsy miainga amin'ny atao hoe fototra fa tsy avy trano ny tafo no tafonao meloa ka izany indrindra no mahatonga anay miteny hoe ny resaka subvention tokony ampiakarina le izy satria lasa vesatra surtout ny commune tsisy fidiram-bola mihitsy tsy manana tsena nefa tsy afaka hanetana ny olona izy handoa hetra zany rehetrarehetra zany dia mibahana amin'ilay sakana amin'ny fampandrosoana izany no mahatonga anay tena hoe tokony fampiresaka amin'Andriamatofoloha misy koa ny commune lavitra andrina tsy tongana fitaovam-pitaterana na hamonjy fivoriana na hamonjy inona zany lay be ny tanàna tanteraka ny asany dia lasa tsy manana an'lay moyen hahafana tongavana ara-potoana manahaka an'izay zany resaka ohatra hoe ohatra na moto tsy fantako na misy ara le tomobile ina moa ny olana am'zany raha misy ny tomobile omeny fanjakana tsisy olana zany rehetrarehetra zany eo ihany koa ny resaka hoe subvention spécial zany hoe tsy voatery atehatra am'le demande ny atao hoe FDL fa tena hoe abdirina hoe anatina budget panjakana mihitsy isa taona mihitsy ilay atao hoe fanapina ifotony an'lay be ny tanàna amin'ny lafiny resaka hoe subvention spéciale hanaovana fotodrafitrasa mitovy amin'ireny hoe fanomezana atao hoe volany siady mena ny député ho tantaniny ireny zany hoe mena an'ireny koa ilay be ny tanàna dia amin'izay fotoana zay ny asa amin'ny fitondram-panjakana foibe dia manao ny inspection manao ny fanarahana ka zay tsy mahatanteraka ny asany no hiarany lalàna satria natao hampandrosoana an'ilay vahoaka ifotony zany rehetrarehetra zany dia hetahitana be ny tanàna hoe mila apetraka mihitsy izany satria tonga moa ny fotoana anaovana concertation nationale ka izahay koa zany zao dia tokony hisy ny concertation ny be ny tanàna rehetra manerana no satria raha jerevana de misy ny concertation de jeunes misy ny concertation ny atao hoe olo-pirenena samihafa samy manao concertation isaky ny tokony anao zany hoe isaky ny département na ny androm-panjakana misy eto Madagasikara de tokony samy anao concertation dia ino no avondrona entina ny anatiny famolavolana ny lalàna izay mbola everena antsika sy rehefa avy eo naraka kely dokam-barotra fotsika de miverina amin'ireo resaka ireo andahoary